Miarabanao hatrany ary faly mitsidika ny tokantranonao ary ho tononona aminao ny fiatanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Andehantsika hitondram-bavaka manokana ny anabavy irina amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay ianao. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Ilay Jesosy Kristy izay maty ho anay teo amin'ny hazo fijalia. Raha eo, mamindrafo, mamelany aloka tsiraray avy. Aoka izahay ho faly ny amin'ny fanavotana nataonao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany fanavotana nataonao izany dia hitarika anay tsiraray avy ho amin'ny fahasoavana sy ny famonjena. Ka ninona ataonay dia ho tsapanay fa tianay ianao ary lalana izay mitarika anay ho amin'ny famonjena. Mivavaka manokana ho an'ny anabavy irina izay amin'izao fotoana izao. Andriamanitra, taio manokana ny asa fivelomany mba hiditra antsehatra amin'izany anie ianao ka ho hita taratra mandritra ny androm-piainany rehetra fa eo anila mandrakariva ianao ary ataovy mahomby mandrakariva izy amin'izany asa izany ary ataovy tsapany fa ianao mihitsy no mitantana azy. Mivavaka ihany koa izy ho an'ny anadahany. Andriamanitra, ataovy mahita fity aminao izany anadahany izany ary ataovy tsara fifandraisana amin'ireo manodidina aminy ka aseho tombo malalo ny hatsaranao sy ny voninahitra. Ankehitriny dia fifaliana mba ihany koa ny mitondram-bavaka ireo namanay tsiraray avy izay manana fikasana amin'izao vanim-potoana izao. Tompo malalo, tanterao amin'ny tsiraray avy ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.